fanomezam-bolina fankalaza ary indrindra ny fanehoana ny finoana velona ny tompo resy fahafatesana ary fiainana mandrakizay manjary ho an'izay rehetra nify mampiky azy loharano tifaliana loharano pisaona loharano titerana ary zany no amin'izao fankalazana izao arahaba nataty mipasika tsy mipasika amany voalohany avrily valon'ny fosoroarivo ihany fa nahatratra mipasika dia ny mitsangana Kristy tamin'ny maty ka nanomezany fiaina vaovao ho an'izay rehetra ho aminy velona tompo arabaina naminatatra izany velona tompo ankalazao izy dia raha izy ho aminareo ny François sy fiadana avy amin'Andriamanitra raintsika Jesosy Kristy ilay vavolombelona mahatoky ilay zanaka lany posady voalohany natsangana ho velona avy amin'ny maty ary ilay foloan'ny mpanjakany tany. Amen. Alleluia, Santa.
Ako yan sa mga. Ang nananay sa sana kaalam sa mga. Salam sa mga zato, lokasikan din vits-vits, insikat, deras makalaza, ang fast na kapal, iwan natin. Midiran sa Jehovah Fatsari, Ewan Jehovah is there. If I want to life, I can run through Tanakafanan Jehovah Mamsiwe, Tanakafanan Jehovah Mamsat, Tanakafanan Jehovah Mamsiwe, Sufata Favela, Kaitunia Sutsu, Timana Jehovah, Ifasha
Nitsangana ary nandesy Kristy tena ho anao. Ako ary tsapanay an'io zany fandresina izany. Ka ho raisinay sy ambaranay amin'ny fahasarotana. Aoka ny firaisinay aminao Jesosy Kristy zanaka sy ianao fanahy masina. Amoka ny fononay amin'ny toromaso ary anangana nay avy amin'ny fahafatesan'ny fanahy ho amin'ny fandehanana ny fiainam-baovao miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Amin'ny anarana sy amin'ny alala dia ampitoero aminay ny fifalian'ny Pasika ary raiso ny fisaoranay. Amen. Petrus. New
dia mantomosomary izy ka mamena ny fahatsotry ary manadontsika ho afaka amin'ny tsy fahamarana rehetra ko anao izay mibebaka mary raisy miteny famelan-keloka sy fanavaozana izay atolotra Andriamanitra antsika izay manambarana teny famelam-ponenantsika ao amin'ny Kristy Jesosy. Aoka iara-tsara. Fa fantatra reo fa tsy zavatra mety sy matahaka ny vola fotsy ny volamena no nanavotana nareo tamin'ny fitondrantena adala izay azonareo mpafanitondranza fa ny rasoan'ny Kristy tondrano zanak'olo tsy misy pilay mahatsitsy mba iorenany fona ary sy ny fanantenanareo amin'ny manenan'olombelona ko voavelona ny karenana ranomaso miterana.
fotoana izay andrenesantsika mivaky teny amin'ny soratra masina mianatra ao amintsika amin'izao pasika izao isika ataontsika kely izay efa voatondo miangatana iakatiny tokoana anjara.
raha izay seho izy dia miseho amin'ny koa ianareo sady iray nahatra aminy.
vavolombelona fisasangana Kristy tamin'ny maty. Zany no afanaontsika iray amin'ny Paska taona soarinty. Ny fanahy mason'Andriamanitra mitaridalantsika anazavatsika koa ny lalina fisorotany zorantsika miaraka mandresy. Amen. Paska ny mpandresy, ny Paska kristiana. Ny Andriamanitra inontsika ma dia Andriamanitra tsy resy ny fahafatesana fa tena resy. Hoy indrindra ny apôstôly Paoly fa niota ny fanomana ny fahafatesana ary ny lalàna rery niota fa isaorana ny Andriamanitra izay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Tsy ny fandresen'i Kristy fotsiny ihany no ambarany ny vavolombelona ny apôstôly amin'ny feo mahery izy amin'ny fahasahiana ka iriariany fa ny fandresentsika koa ny fandreseko sy ny fandresena izy ny nanome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ary fandresena ny fahafatesana izany fahafatesana izany fandresena izany ny Paska. Zany no ankalazaitsika io ary zany mahatonga ny Paska ho fety voalohany eo amin'ny fiangonana kristiana. Ny Krismasy eo amin'izao tontolo izao ny Krismasy. Feo miteny ny Paska no fety voalohany sy ambony indrindra. Izay nahatonga ny Paoly apôstôly teny hoe ninitsy afantana zavatra teo aminareo afa-tsy Jesosy Kristy. Indrindra fa izy vahoaka tamin'ny asotsalina ary dia ambarany fa raha tsy mitsangana Kristy dia foana ny toro-terinany ary dia foana ny finoana rehetra. Tsy misy na inona mitsoa eo amin'ny finoana kristiana raha fafana ny asotsalina sy ny fitsangana amin'Andriamanitra. Tsy misy. Zao anefa mila fantatsika tsara ny planin'Andriamanitra izay natoravana natao amin'izany fitsanganana amin'ny maty izany. Fa raha tsy izany ma dia ho mahafantatra ihany izy fa tsy manay. Ahafantatra ihany isika ny amin'ny fandresen'i Kristy fa tsy handray ho any tenintsika izany fandresena izany. Manjary fahamarinana ara-tantara fotsiny izany. Manjary fahamarinana mijanona ao an-tsaina fotsiny ihany. Fa izany fahamarinana izany dia fahamarinana miditra amin'ny fiainana manontolo hatrany amin'ny ankony indrindra. Natonga ny Kierkegaard iteny hoe raha tsy tonga ny anatintsika ny asan'Andriamanitra dia toy ny nandalo fotsiny ihany teo amin'ny fiainantsika tahaka ny biby ny asan'i Jesosy Kristy. Araka izany dia misy zavatra telo izay ambarana ity vaky telo raisitsika tao amin'ny asan'ny apôstôly ity. Zavatra telo izay fahamarinana tokony tanitsika. Ny voalohany mila miaino tsara sy mitahiry ary mitandrina ny tenin'Andriamanitra isika. Mila miaino tsara sy mitahiry ary mitandrina ny tenin'Andriamanitra isika. Faharoa, mila miaino sy mitaiza ny finoana isanandro. Mila miaino sy mitaiza ny finoana isanandro isika. Ary fahatelo, mila mitory sy manambady ny finoantsika eo amin'izao tontolo izao isika.
mila mitovy sy manambara ny finitsy eo amin'izao tontolo izao isika. Voalohany, nambara ny tenin'Andriamanitra hatrany voalohany ny fahatongavany Kristy sy azy. Eny tsany taona mialohan'ny nahatongavany Kristy, dia efa nambarany Isaia mpaminany ny hatongavany ilay Mesia. Ary tsy fantako ny zanak'Israely tsara eo amin'ny famakiny ny soratra maso, ny testamenta taloha, Isatsabatra. Nambara tamin'ny tanàna Tsipria zany ny fijaliana, ny fiaretana, ny tsy maintsy afatesa. Saingy ny efa tonga Jesosy tsy hitany. Olona nambara ny bokin'ny asan'ny apôstôly izay vakina tamintsika kely. Ianareo ny mahalala ny teny zanak'Itondraina, mitory teny soa malaza fiadana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ianareo mahalala ny teny n'Itondraina, mitory teny soa malaza fiadana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Fiadana zany n'Itondraina amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ina nefa mizaraka amin'izay. Tsy miaino, tsy mitahiry, tsy mitandrony zany ny Jesosy, ka dia milava tsy miraisy ny Jesosy Kristy. Tonga tany amin'ny azy izy, fa ny azy. No lava, ary na dia niorakoraka azy tamin'ny fetiny sapany fito, hosana ho amin'ny zanak'Davida, ny hafarany etsika nomboy. Nomboany tamin'ny azo fijaliana ny tompony sy ny mpanjaka. Tsy miaino, tsy mitahiry, tsy mitahiry zany koa mianatra, tsy mitahiry ny tenin'i Jesosy lany taloha, ka dia tafitony rehefa nanambarany tompony ilany tsintsika. Nandosika sy ny ely ary nandaminy mihitsy azy tahaka ny feteny. Ary eto inona ny zavatra na dia efa nitsangana tamin'ny maty tsika teo amin'ny maro. Mbola nangorohoro natahatra ireto vehivavy telo reto, Maria miravavy sy Salome. Tsy fahafantaratsika na ny fanaovantsika antsorambona ny fiainona sy ny fandrotina izay omeny tompontsika amin'ny alalan'ny teny dia mahatonga antsika tsy hafantatra ny asan'Andriamanitra. Tsy fantatsika ny asan'Andriamanitra satria tsy miaina, tsy mitahiry, tsy mitandrina teny izy. Ary amin'izao andro iainantsika izao dia anasantsika ny fiverenan'i Kristy dia voamaika mipetaka tsara izany fampitandremana ny soratra maso. Mila miaina, mitahiry ary mitandrina ny teny voasoratra amin'ny soratra maso. Hoy Paoly nanoratra ao amin'ny izany fahatelo. Aoko fantatrareo fa any amparany any dia isy any maory. Zany lazany zao vanim-potoana izao, le dernier temps. Ety amin'izao tontolo izao ny tanana fahafolena nefa matiko zao efa nandresy zao tontolo izao. Na izany dia tsy vitsy ireo mpitolo tofila zao tsara. Nefa tsy mampanantena fananakare, fahombiazana ara-materialy, fahasambarana vetivety, ohatran'ny hoe fanentanitra zara isika. Dia mirohatra makany daholo, te anana, te anakarena, te aolo, te aza, mirohatra makany. Ahoana nefa lazany soratra maso? Ny tompony milaza. Tery ny lalana makany ny fiainana ka vitsy ny makany. Ary lehibe ny vavahady malalaka ny lalana izay makany ny fahaverezana ka maro ny hipitrany. Koa
dire mba vavahady on veut un christianisme de confort. Notre christianisme est un christianisme de combat et de victoire. Ramiaramiadam isika, dia miara-miaramisy ramiaramiaraka isika, dia miara-manam-pirinahitra aminy. Izany ny fanambarana. Riazana, ny mahately ny finoana, ka tsy ahitantsika ny herin'Andriamanitra, dia ny tsy fiankinantsika amin'ny tenin'Andriamanitra, fa mitoko sy manaiky aminy ny hevitry sy ny saina amampahalaman'olombelona fotsiny azy. Zay mampety ny eritreritry, zay ronany besiny maro, zay very ty saina ity, ka mandresy lahatra azy fa mety zany no arahan'ny olona. Zany ve ny fiavan-tsara tolona tamintsika, zany ve ny fanambarana atrany ny Isaia laza hoe ny fieritreritare amin'ny lalan'olona mipasy. Dia nanomana maromaro fa tsy araky ny fomba ny olombelona ka mila miaina, mila miazo, mila mitahiry sy mitandrina tsara ny teniny. Fa raha tsy zany dia dia ny fahalaman-tsara n'Andriamanitra ary tsy mahita ny herin'Andriamanitra sy ny asa. Araka nolazainy taminareo hoy ilay anjery tamin'izy teny makanesa migany ialolalana nareo azy na zava-pianatra araka ny fanambarana taminareo na dia fanolazaina androany mbola natahotra ihany izy teny morava ary samy teny mona. Faharoa, izany vavolombelony zany zavatra rehetra nataon'izany ho ihany ny finoana ny fahafatesan'ny Kristy sy ny fitsanganany tamin'ny maty dia iaina sy taizana ny finoana isan'andro. Mila mahatsiaro isan'andro fefa maty ho antsika Jesosy, ary mila mahafantatra isan'andro fefa nitsangana tamin'ny maty ho antsika Jesosy. Ny fiainan'i Jesosy tamin'ny Maria, Mirava, Salome, ny fiainany tamin'ny Petera sy Jona, ny fiainany tamin'izy miralana ka ny lalan'ny Emôsy, sy ny fiainany tamin'ireo mpianatra nivory tao amin'ny efilambony, ny afina Josy. Dia nataon'i Jesosy Kristy indrindra ireo fiainan'ireo, anamafisana ao anatin'izy ireo, fa marina ny teny, marina ny asa, tanteraka izay nilazainy, mba tsy salasalana na atarona fa hijoro ny finoana. Nahity izany ireo, nandre izany ireo, nanamafisana maromaro natokoa fa azo anto ny fahamarinan'ny filavan-tsara zay nentin'i Kristy sy ny tolona efa tanteraka. Maty izy nefa mitsangana fototra ireo araka teo ny fahafatesan'ny Kristy sy ny fitsanganany tamin'ny maty Kristy ny fahotapotranao. Noho izany fiozona intsony antsara ary tsy vitsy ny kristianina manosy teny dirandro zany sasany teny dirande azy amany teny zany hoe dirandevolo zany natoravany Jesosy androvany devoly ianao reny mizay ireo tsy ozona manjara misandaranao fa fiaina ary fiainana mandrakizay efa resiny tompony fahafatesana sy manananjara amin'ny Satana sy lovako intsony fanarazy ny fiteny ratsy na ny fomaratsy sy lovako intsony zany fa lova hafa nomeny sy nozony fahafatesana intsony mifondra ny fiaina fa samy kika ry fahafatesanao aiza ny fitesenao ry fahafatesanao aiza ny famofonanao ry fahafatesanao aiza ny herinao
fiainana. Zao andreanantsika izao anisan'ny mampiavaka azy dia ny aretina anankiray izay misorana hoe le malaika. L'homme ou la femme n'est pas bien dans sa vie. Esatto, ci dà nul. Reggiamo se non ci piace. Ora è un secondo tanti. E fanno arrivare del gamma che picchiano io, un cristiano, io cristiano, semula visi cristiano non tahu terfahafatesa. Tahu terfahafatesa. Mula menurun terfahafatesa. Sebelum marah, terfahafatesa. Dia cakap dia mensul. Cakap bila mana kesan keadaan lagi salam menurut. Abeta lain, entah mata. Mana salam siapa kamu dera itu? Mula dera ada siapa kamu dera? Siapa kamu dera mula dera? Caranya ada siapa itu? Siapa bukan? Asalnya itu pandangan apa? Mampu mapandai nasi sana. Riavano e fanno adesso un fatto di sono una notte solo. Casa non fanno sempre no. Attimano a suono, facci assare da non stiamo in Cristi, na yin, Fan adesso no ascolto. Facci magari in sana. Cade mati con Cristo. Bebe se kau Kristi, asal Kristi, evana bebe kau tanah kabalan lagi asal, fanyanjal kau Kristi bebe, kau Kristi nandes, kau Kristi milai bebe kemana? Milai nuna desanya, milai yena desanya. Matu Jesus, arusan datang matu Jesus, bebe, katakan kita katakan salam. Verna facilmente ai turi niasam Jehovah. Cufata fa bella ai turi niasam Jehovah. Salam fa from Zatu, vendir fa fido fulo. Zamne sunoria, zamne meso kono fa desera. Ambarau ke fa desera fa desera nau. Ambarau fa manzake untuk nau. Ambarau dengan pandai kemudian dari Bapak Desa sudah bercakap. Ia yang sedih rumah di sana, mana lagi tahu, mana lagi ayah, apa bila konfia dan sini mana saya. Zan semula meniru fakir Kristen, mana orang pada habis, tunggu di anak sambat sesuatu. Penyir bisa. La Gesù Cristi tu gatto musao mametraka nao musao tsy miala to musao izao ianao raha tsisy mitoranao any amin'izay tsy azy amin'ny fotoana ary tsy rehefa izay fotoana izay dia fotoana ny fahasambarana sy ny fiadanana isan-taona ka eto isanao anambarako Ariana isanam dia difahatsara. Farang. Ni fiturina ng pagmamahal. Ni ang fahatsara sa tanganan ng sultan ng mati. Diyan rin ang kumenan ng pagmamahal. Kasi namara teolog ka, yung nasa menungkong anak niya doon. Para ng pagmamahal. Menungkong sikat seralan dito. At ako naman ito sa samsat. Ito sa sunod ito.
Ary zany nanazavana tamin'ny katekomena maninona moa no misy filazantsara entina tamin'izay izy zany katekomena tamin'ny zany maninona ny filazantsara entina fananinona no maty maro ny aliva ary zao samy navelan'ny tompo anaotra filazantsara satria tsy filazantsara dia fijorona vavolombena. Izao olona izao nofa manano izay natsony tompo avy amin'ny fahafatesanao amin'ny fiainana izao no asain'ny toro filazantsara ka filazantsara velona ao anazy fa tsy filazantsara atao lavolavo université. Ary zany tsy andianana amin'ny université raha Jesosy no tsy any amin'ny université zao izy mirety ao tsy anana mitazy apaska midôly izao rotana vanso rotana sy azao fotsiny hitanao any fa am'izao paska zao Jesosy Kristy mitondra fiadanana sy filaminana ary mitady anao amin'ny vavy ho avy ny fiainana sy ny fanisena. Ary izy manodina hitory amin'ny olona fampianarana azy no zay tokony azy famelan-keloka. Jesosy Kristy mandidy fa tsy maintsy hitoriana ny filazantsara ary manerana ny kristianina. Tsy feno, tsy tanteraka ny maha-kristianinatsika raha toka tehirizitsika ao anatintsika fotsiny ihany ny fahalalana tsara ilay efa niady tsara nandresy ary manome izany ho an'ny olona rehetra izay manenana. Ry havana io koa ny endriky ny farisena ny fahafatesana. Inona moa ny fahafatesana? Ny fahafatesana dia izay manolotra ny fiainana. Izay no hoe fahafatesana. Na inona manolotra ny fiainana fahafatesana. Ka ny olona miaina dia olona afaka manao izay rehetra maneho fa manana ny fiainana izy. Izany hoe tsy misy fahafatesana. Ninona atao dia mitondra fiainana. Ninona atao dia mitondra fiadanana. Ninona atao dia mitondra fifaliana mahamanana. Ary misy olona fahafatesana amin'izao tontolo izao dia ny asa sonina. Sikitiny ka mihinana maovelona. Tsy vitsy ny dokotera eto dia afaka manamaka amin'ny sakafo hohanintsika dia feno ampahany izay manimba ny fahasalamana. Tsy vitsy ao ny zavatra hohanintsika io manimba ny fahasalamana. Sika mihinana maovelona kanefa dia isika mihinana fahafatesana. Isika rehetra izao dia manana tia ary manana olon-tia te hitondra fiainana sy fiadanana ho an'ny namana sasika kanefa ny ankamaroan'ny fitenitsika sy ny fitentsika mitondra ady, mitondra fahalalana, mitondra fahasamana, nadaiza mitondra famosavana. Io ihany koa namotra ho an'ny Timoty fahafatesana. Aoko fantatra ireo faneparany azy isy andro mamoro ny olona mitite, tivo, mpandokate, mpiavinazy, miteny ratsy, tsy manora isite, tsy misaotra, tsy manampy izay maso, tsy manam-pitiava, mpanimpolofo, mpanendrikely, tsy mamono loza be, tsy tia ny tsara, mpamaty, kry, mpieboe, tia ny fahafinaretana ny olona ny fitiavana n'Andriamanitra, manana ny endriny ny fampanaraka an'Andriamanitra nefa nandany zany tontolo iainantsika ka. Koa ny fisehoan'ny hery fitsanganan'ny Kristy tamin'ny maty eo amin'ny mino dia ny fiediny amin'izany rehetra izany ary ny fandaozan'izany rehetra izany ka iainana ny fiainana vaovao. Efa lasa ny vaovao inona ny vaovao ny hery ny fitsanganana ny maty izay mitondra fiadana, mitondra fampiavana, mitondra fahamasina, mitondra fahazavana, mitondra fahamarina, mitondra fitiavana sy famelan-keloka, mitondra fiambona. Raha misy fotao Kristy olo vaovao efa lasa mazava taloha iny rehefa mitondra vaovao. Ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty fotoky ny finoana izay nambarana antsika teo
dia luaran kiki luaran paini kasi manana ng Kristi di manung sa diri alam na hindi manapalitis niya yung isang paini polipostol na nabarang Kristi le Kristi es paini na naman yung panatanawan zon kuspa makanin pa pati siya naman mampanzaka nisitiyakate fantukate niya nisitinin na lahat Kristi es paini na naman fanatinan wanzo tutulizo niya komandiata sama faiz nanti denau sama tujai tulem siam de apostolianis in the predicatum famcia mandiana bisogno da mettere in fila danza amin salut facciamo tutto questo razzignare di paesi simpam nazar salut facciamo tutto questo razzignare sul taison fumisana kama tuko si maneuunte fa Kristi mansum de sulfat questo is the great Are a captura un pacchi siamo riusciti se le vende stiamo chiamando che sia danni alle fasi come tutti na de onde passa vamos sua diária fala na minha nossa na minha na minha que quem fica sana na fica na minha faccio meno di mano fala Fanai mai ya is yang paling is yang tangan alis aku terpenting quase menos para o bem e já não me diz que se não está se tão feito na marcha a explicação do passo já não que tão triste isso já não na guerra kan filha dançar no nosso massa nem fiel nem desfado mas isso não tem a mesma não me ninguém me passa mandar e já muito na agora parte da vamos na lei do caso a condição que fica na mão da a frase na mão am fiur na lei tempo le ten mana di sana di mana le ten fampu rene no fama na a tu na le u va fumbel la man sana na ma ka tu na le fi sana ma tu wan e tu na na a ta tu na ma wo mi chen au ma tu le na so na so na ni si ni
Sejauh suasana dalam hubungan sistem mengatakan lagi Dia menawarkan simula fali mira pascereta, tata di pasca para le fosfori, un fasoba na demanda simulta italiani, un bulapa chiamani soan paspejo, che dia fali mira pascereta di tantan comiti di sapana rete ton fengulana am so angu paspejo. Satire te su Cristi bununa, ma ne pensando ta ma no kala am so angu Katu kira berapa sih cariaban, bahasa Tuhan panara tuntuku, nun sangat sesuatu kita mat. Kenusan dia kira berapa, paham Tuhan itu, menurut pas kesabatan, biarkan Yesus Kristus dari bela, awan sesuatu, di mana ada materi untuk naik sudah. Mi sono animati si che non fanno insieme nella catena a Pasqua. L'andare fino a tutti si è fermata in sopra Mantola alla discusso al verso, di spassa la mano in blu, di famosa nell'itagina da sotto. Mi sono animati a pazzina vela di stannucci che fanno già che mangia cattiva a usare il ti ne succede la manuca nella pascanatela per sabato, di cianga più. Antinella fai tu mangia cattiva e sarà piena di abbattare il sangue. I frutti di palestinesi di avanzare per verna di fiammati. Le famiglie naturistiche alle sapana esna se piazzano fiammati antidonati ni RNT al sapanati ni Curni al sapanati ni Satan al sapanati fuasa ni fiammati al sapanati viva cristiana sapanati la cristiana narica ni vivi bene sapanati la cristiana. Io con il suo alla pura se mi fa la luce in tutta il pura per lo stato di spazi hanno una ragione hanno fatto se ci una meditazione a una FM i soliti alla giovane aveva canale casat mi fida esana la paga sentui na informazione permanente tanti donati ma più male si manca la legge e tu già ma il Fionnambena ni conférence des églises européennes à tant au niveau de la Tirée Warzau, les organisazioni della missione protestante di tutti la zanzara, à tant au niveau de la septembre la Latana à l'insino delle paesi à tant au niveau de la novembre Warzau, a tir di partare nazionale. Mirata se sabato la Lucia, all'instudiano la Leusma di Canaleu, e un bar di Italiani. Vovò Varni, Saint-Panaton de la Christiana Grand Sud. Ils élèvent leur voix, ils poussent des cris d'allégresse, des bords de la mer, ils célèbrent la majesté de l'Éternel. Que le Seigneur soit loué pour le grand concert STK Grand Sud 2018. Quelle joie d'avoir pu louer notre Seigneur dans la joie et l'unité. Quelle joie d'avoir pu louer notre Seigneur avec tant de ferveur et tant d'amour. Nous tenons à remercier chacun des jeunes STK pour leur investissement et pour avoir œuvré au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aussi, nous tenons à remercier tous les accompagnateurs qui continuent de s'engager dans les événements STK pour que les jeunes puissent s'édifier et grandir en Christ. Nous tenons tout particulièrement à remercier tous les parents qui ont contribué à la confection de la buvette, mais également toutes les personnes qui ont prié pour ce projet. Au nom de la STK Grand Sud. Vovò la Partani, Taratasi c'è la Banaccia Cepasta. Ricristianare, che fanno solo un papà mi fanno annunziare. Si santano fuori sangue di la mia lara, sarà anziché a pasta, per un rifugio di fuso.
Ny ahafahantsika mandresy mianakely ny fitianany no irin'Andriamanitra ho antsika. Mampatsiaro an'io ny tompo fa izy lehiany no lalana azo antsika mandroso ho amin'izany. Ny fahatokiana sy ny fiankinana tanteraka aminy no analany sakana rehetra araka ny teny hoe matoky fa izao efa nanisy izao tontolo izao. Miala tsinalay avy hiaina tanteraka ny fahavelona entiny andro Pasika. Ny fiadanana izaka tanteraka ao amintsika manomboka amin'ny alalan'ny mpanao patana tsy mandrefana, ny mpitandrina mpandrindrana foton-dravatana shaka sy ny votoana révélation taibona. Taratasy fisaorana. Miarahaba antsika tafo fatsanana ny anamatoko. Tsy haino tsy alemitona ny fisaorana antsika vahoaka teto amin'ny fatsana tamin'ny firesina sy fiambonambona sehotsika tamina lasan'ny pastela na fotoamanana ny trano. Tsy nentsika raha tsy ny totododo nanao asa mandraraba anatanteraka ilay afatry ny hoe ny fampitondraza mavesatra fa izany no atanterana reolana Kristy. Ny anantsika marina ny fiambonana mamoko izay mampiray antsika ho voninahitra ny marina izy any anatanteraka bebe atrano ny fiambonana eo amintsika. Aleo ka miratra masolona toy izany koa ny fahazavantsika mba ahitany ny asa soa atao antsika ka nomezany voninahitra an'ilay izay efa ninandry. Dia misaotra antsika hatrany mbola mitondra-bavaka ny fianakaviana izay lasa ilay tanindrazana ankehitriny. Hoy ny mpitandrina sy ny fifatsana. Toy izao ny vaovao eto amin'ny tafo filazana mariazy. Manala maso ianao e be voninahitra ianao sady tia. Andriamantura tudo manala mivady, Andriamantura ny mampiona Jean-Baptiste mivady, Andriamantura ny Marso-Marto, Andriamantura ny Soaza Oliva mivady, dia afaly manasanareo anotrana ny fanamasina na fanivadina ny zapiny, ny zanany, da Andriamampiona andrina tenaina, sy Andriamansoavina lotsy ny aina hodina, misy maroko rapirily 24 sy 4 arivo, amin'ny 10 na maraina ao amin'ny FJKM trano vato faravonja ity filazana voalohany. Vaovao avy amin'ny sambana tanana kristiana. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. La STK vous invite à son vendredi des jeunes, le vendredi 6 avril à partir de 19h au Vieux Temple sur le thème le témoignage du jeune chrétien dans le monde séculaire. Nous vous attendons nombreux pour un moment convivial d'édification, prière et partage. Vaovao avy amin'ny sambana fifoazana. Antsona ny mpiandro tonga ny fivohina izay atao amin'ny asa fito aprily manomboka amin'ny romola ao amin'ny Vieux Temple. Alohan'ny fiangonana, raha misy amintsika maniry ny asana dia iangaviana ho tonga ny telola ao amin'ny Vieux Temple ihany amin'io asa fito. Hoy ny mbolao ny sambana fifoazana. Vaovao amin'ny sambana tia. Ny aletatory sy ny vavay anareo mba tsy tidanareo amin'ny fitakapanana. Ilazany sika fa anatanteraka lasy na lehimitily ny sambana maitso sy ireo mpiandraikitra mpanabe tao amin'ny fiangonana amin'ny asa 18 aprily amin'ny enina arivo ka hatramin'ny alahady 9 aprily amin'ny 8 na maraina ho amin'izao any Vallière de Luchon. Editsika bavaka feno izany fotoam-pisitan'ny sambana tia izany. Misaotra tokoa ny mbolao ny sambana tia. Vaovao avy amin'ny SLK. Ankalazany satana ny SLK amin'ny 7 aprily ka izy nitory mariazy amin'izany ka ny fanambadiana tratra 10 taona, 10 taona, 15 taona, 20 taona miakatra ka maniry restanana dia angatana soratra lalana eo ambaravarana rehefa vita ny fanompoam-pivavahana. Vaovao avy amin'ny vondron'asa serasera. Ny fandarana voatsinam-bodratono antso ny filazantsara izay miokana indrindra amin'ny pasika rehefa azontsika iona ao amin'ny trasakala na ny Facebook ny FPMA Toulouse. Ny gazety fiainana koa dia misaraina mahay miampona ho antsika ao amin'izao fampahafana izao ary angakana isika bahaka ilay isatokantrano. Étude biblique, misy étude biblique amin'ny talata 3 aprily izao toy ny mahazatra amin'ny 7 sy fahefany ao amin'ny mbolao ny fiangonana. Vaovao ny caserne Cœur Uni. Izy ny Assemblée Générale ny commission ny Cœur Uni rehetra dafito alatsinain'ny Pasika. Izany dia atao any atokantranon'ny mpitandrina izay isaorantsika azy mivady entona any Moan'Ordre amin'ny 10 sasany maraina.
Anong kapreka may fulula kapreka may fulula tsidiso ni fivoriany. Samy mitondra sakafo ifamosavana. Izany dia namampiasalatrany ny fanomanana ny asa miandry rehetra. Vaovao avy amin'ny feno mazava, ireo rehetra izay nikomandy Kristy dia afaka manatona ny atokobira atsatsary dia vaomalera atsy ambadiatsy eo am-piravana. Ny diary fiangonantsika dia ny alahady kely manaraka izao valo teny amin'ny folo sy roa amby folo aprily dia ny amin'ny temple avoa amin'ny folo ora sy sasany maraina. Ny fanadioana trano fiangonana dia anjanany sampana SVK CCLK anio ary dia famiomana malasanteraka ny anjanany ny STA sy ny STK amin'ny alahady herinany. Dia misaotratsika lahatra trano farany na dia lavalavahina zany vao anio ary voninahitra ny fanadioana Amin'izao fotoana ny fety izao dia mety misy amintsika tonga mamaky ny fianakaviana, tonga komandary, tonga fianakaviana samihafa. Raha misy amintsika tonga eto mandalo na vonona koa aza dia angatahana mitsangana iray na fiangonana fitondramony ndara. Tsy misy dia amin'ny fifaliana miarabana ianareo sy andraisana ianareo eto amin'ny fiangonana efa mampitozy ity indrindra amin'ny andro pasika izao. Tsy afaka fa tranon'Andriamanitra amin'izany malalaka ho an'ny zanak'Andriamanitra rehetra kanefa dia ilainy saotra anareo manokana tsy miafava miaraka aminay eto miara-manao voninahitra n'Andriamanitra miaraka mankalaza izao pasika izao ary miongona ampanahy amin'ny eto. Misaotra indrindra tompony makasika. Ary ny amin'izao izay ny tokony fahasoavana ny mampitsaka be ny manateraka ny fitahianareo, hitantana ny dinareo, ahatanteraka soa antony natongavana eto ary mbola ametraka ny fiadana sy taritarynareo mandrakariky isanandro izay ataonareo. Tsarony fanao vilinareo mandalo misy toerana hoanareo eto amin'ny findematozy misaotra mazometraka. Tonga amin'ny fotoanany fanatitra izay miavana ataontsika mira zay foana. Rehefa jerenareo misy internet keuriny.net dia valopeny sisa dia giadina ny keuriny. Rehefa mieritreritra an'izany tompona andraikitra dia mandorisina daholo ny tenanay fa zava-dehibe miandratsika zany afaky volana maheritrery. Zava-dehibe zany miavana ary andro lehibe no iainan'ny kapitolosy amin'izany fotoana izany. Koa amin'ny tia andro maraina ity zany dia misy takarika zafady misy ireto fanamafisina vaovao reto hozarina amintsika. Ny voalohany dia momba ny bulletin de souscription na hoe bulletin de souscription izay natao indrindra mba hanoana ny enti-manana ilaintsika zany kapitolosy amin'ny famarinana ny jeurenie. Entanitsika mbola hividy izany 5 € vidy anankiray ary rehefa tonga ny andron'ny concert lehibe zany izay ho atao amin'ny atokobira mety eo amin'ny 500 zareo nanao atokobira nanao concert any Montauban salle biorythmique manomboka amin'ny 4 hariva efa vita 5 concert zany dia izy karazana tirage au sort zany ka mety azahoana ny loka voalohany dia azahoana billet tanam-paritana maimam-poana zany amin'ny bulletin de souscription ka entanitsika zany andray anjarana zany
ny zava-dehibe dia tena fandraisantsika anjara fanorantsika amin'ny fividianana zany zany a hitantsika ny responsable isaky ny mialohan'ny fiangonana sy aorian'ny fiangonana isaky ny alahady zany a ka reha isanareo androany zany a maniry akarabia dia aza misanasana. Ny faharoa dia mikasika ny transport. Amin'izao fotoan'izao dia betsaka ny olona zany misy fahatanarana mavy tsy manana moyen de transport amin'ny fisofatananarana ka anjarantsika tafitolozy no miaraka sara mifanampy mitatitra ireo olona marobe eo ka amintsika fiangonana zany dia manao transport ho an'ireo izay manomtena hanao chauffeur zany any ohatra hoe manatobina ray manao chauffeur dia mitady olona efatra isaky ny fiarakodia ny lakamisy ny zoma ny sabotsy mety ihany amin'ny lahady zany dia mba hitaterana ny olona avy any amin'ny hôtel ny fatorin'ny olona zany dia amin'ny hôtel Zénitude ao la Saint-Pierre mandeha ao amin'ny Sainte Mermoz sy ao 8 ny maraina sy ny hariva zany hoe eo amin'ny olona atao hoe roanjato tsy manana fiarakodia ka raha ohatra hoe misy razarana dimy zay dia misy chauffeur efapolo zany da grave atao fiangonana mifandimby manao tournée zany ka zay tena anaovana antsoavantsika tena ilaina tompoko ny fiarahantsika misara amin'izany asa izany satria raha makakatsika amin'izany asa zany dia lafo be vidin'le kady nefany tsika atao amin'ny tomatolozy mino fa misy malaratana amin'izany fa mety afaka mananto ka azonareo atao manatona ny Andriamatoa Beava asaky nasaka izy Beava ny izy responsable de logistique i bebe koa anatinao miaraka manampy anazy rehefa tapitra zany zao fotoam-pavahanjao dia aza misalasaka tsika mazoto anonteny mba ohatra hoe atao karazana hoe chauffeur zay mitsy narana izy mitatitra olona satria tena ilaina izy tokoa dia omenanareo fatsika dididiny amin'ny antony sy ora ilaina izy fa mila zay tena hoe falifatrika mila 40 chauffeur fiangonana dia tsika hoe tsarana 40 chauffeur mino fa manana mihoatra izany tsika ka aza misalasala manatona ny fivalareo zany ny izay ny faraka dia resaka ny don efa lazana tetrany fa misy zany ny lakamisy hariva amin'ny efatra sasany dia misy ny grand pot d'accueil andraisana ireo olona dimanjato vavy zany hoe misy tena karazana fifandraisana officiel ataon'ny tafitolozy amin'ny alalan'ny pot d'accueil ohatra hoe karazana mariage misy zay izy zava-dehibe io ny zoma dia misy goûter ho an'olona dimanjato koa ary ny asabotsy mandritra ny entracte dia misy ny buvette ho an'olona roanjato sy arivo satria zany capacité ny salle rythmique noho zany dia mbola mitodika amintsika fiangonana ihany tomponandraikitra satria netanjaraina karazaka ary zay mihitsy ny tena iainantsika mila miara-misalaka antsika amin'izany ka azagarinareo ilay isaky ny alahady dia misy stand momba ny don eto fiangonana alohan'ny fiangonana sy aorian'ny fiangonana angatantsika rehefa evaokereo mba tsy ndagay maitra olo sakafo be reo mba zany ndaiky fa misy tanora vitsivitsy zotozoto miady atsika ao ambaratsara eo mba te andray zay don atotsika be misy don non périssable misy médicament misy fanafody koa satria raha sendra misy marary mandritra ny efatrandro dia mety mila fanafody misy matériel vitsivitsy hitatsika eo rehetra angatana zany tsika tena tsy salasala mitsy anatina ka ao zany responsable la CHSCT ndanao organisateur foa ny faharoa ny basson ange angatana momba ny restauration dia misy mpiara-miasa amin'zareo eo andalatsara eo mandray ny domavadiantsika ka tsaro beavana fa na zavatra kely fotsiny azy angatsika omena dia fa zava-dehibe zay manona ny tombo fa ny fanoratenantsika mihitsy ny zava-dehibe ary fiarahantsika rehetra miara misara fa tsy vitan'olona ray tsy zavatra dia tsy vitan'olona roa
Rehefa miala izy toloha sy hoe dimanjato eo ny tena zareo hoe tena mahay mandray ny olona tamin'ny toloha sy sotra. Tonga amin'ny fotoana mifanaraka amin'izay isika gaga manao ny hira izay kontono isika dia manolotra ny rafitra ety amin'oloana isika araka ny fandaminan'ny bigôna rafitra irony tantanana zareo izay mamasitrana
havana izay nanakamatintsika ho teny iray fiangona vatatena idiapany manao ny hira zay famotontsika mangatakazakoa Ari fa soki, ikaw-ikaw, ikaw, rais, ang tintenak sa mga
Ato zany koa kapoka rehefa nino izy fotoantena rehetra tiano raha eny amin'ny fanekena vaovao zay latsaka ao rehetra fiambelakely ka naofinanao fiaino misotona rehetra izao natao rehefa latsaka koa dia misaoran'iray izy nampametrintsika amin'ny manjara nyfanina maso eo izany araka izany afa-nytoko zany ary iaho ka sikatsiaro ny Jesosy Kristy izay mampisorantsika sy nitsangana fanamarinantsika dia ny fanampiavana tondrandriamanitra antsika zany aoka isika iaro misaotra misaotranao zay andriamanitra mpilany sotany fa ny famoramponao nay mpanotamandro dia nomenao mizany faolay tokanamatsovery zay tolona azy fanany fiainana efa maty Kristy efa nitsangana Kristy avoara ary n'izany tomponanenana ndreky zay mahatokana atrenao fahatsany fanofatongavana zanakao ny fijalisy ny fahafatesiny ny fisangana ny tamin'ny maty ary ny fiakarany tamin'ny nahitra sy ny fifonany maro zay ho anay ka miandro sy ny talao ny fiverenany isasay ankehitriny raha io aidino fanyamasina mameno fonay ka resy tokon'nytonay fonona be amin'izao izy manatona amin'ny fanasana izao fa ny fanamasina mary izao amelomanao ary masinanao ary amin'izao misaotsy rehetra misaotranao zay Jesosy Kristy tokoa miderany anarnao zay zanak'Andriamanitra lahy tokana mamonjenay ankalazainy anenao ny fitiavana zay mahery fahafatesany ary zay fitotonatrianao ionona amin'ny latabatra dia mangataka fampiraisonao aminao ohatry ny sampana ampianary fankakitako ny tiavanao anay zao arak'izay ary-manana fitonana masina manontolo ny fionona misy ny fifaliana aminao dia nao sy ny ampataka ampiraisiny fanay masina hatrano tamin'olotra ka amin'asa ora izanotry
Ni move que vai física. De frase não tem a sua física. Ni kapag kung solo sa sua física. De frase am de sua física. Untung ini famsang ng barabara sa pagtulo. Kami siya yung mga barabara di tawag niya kaya sa kafon. Ande ifofofoto sa Manaw ang tukuni ifitoda di koloni ifitoda di koloni ya mapipisiya ang siya ang movement suka movement ang baik minum manusia dan bangsa fantasi ada di sekitar sekian ini rasanya.
Jesu kritikuntsika izay vao tamyasotezina tanitsakana tamin'ny maty nefa nanomena tena sondrano dia nanavotana tamin'ny fahotana izy eny ampahery sy armareo zany fonona maty ho fahasambarana zay ho aminareo ny fiatana olivakisy misaotranao zay ty andropasika ity misaotrano miasanao zay mitoy ary mitarika anay ho amin'ny manakazainao ampaherezy manakarivo zay mba aiazo natenao ayankatoy zany hitanina tsara ary meonay nivelony finoana zay natao zany isan'andro isan'andro atsy alohanay tsy efa matoanay ianao ary mitsangana tamin'ny matoanay atokanay mpandresy ary andiananay tsena vaovao isan'andro isan'andro dia ampaherezo zay mba hatanteraka ny antony nysonao sokanorano anay dia novavolovelona tompony izao ahatongany maro i sy anday ny vaovao mahafaly noho ny asanay sy ny teninay ary ny fiainay ary ankehitriny tianay ny fapavaka aminao namanay ao saina ninninay zany namoto tompo ankina fiainao ireo namono alala namoiavana ampaherezo ary antsamilana ireo marana ny lopitalina ny tokantrano dia aza velako ireny ary ireo ihany nahatanteraka ny fitsako sy amin'ny azo reny fampisotrano dia tianay mitrotrambavaka aminao manokana ireo te iombona aminay amizao fankalazana zao efa voasatana noho ny fanteny noho ny ary noho ny zava-manahirana hafa zay tsy azo angoava ampiombononao ampanay aminay izy ary ataoko maso anjara fifanasiadana amizao masina zao entinay mavaka aminao ny asa fiteny fikazantsara manotany ny asan'ny fiangonana indrindra ny fipe matolosy entina aminao fampanana ny keureny valofolosoarivo ambolana be izao mangataka aminao zay ampaherezo ny tsirairay ary ataoko mita vokatra tsara voninahitra antananao mivavaka aminao zay ho an'nyfanimana manerana ny tany ho an'ireo kristiany tsy afaka mankalaza ny pasikiny ny fanenjeny dia isaotranao koa zay no ireo kristiany hafa zay maafaka mankalaza ny pasika ity satria no afahany no ny famorafonao mivavaka aminao zay ho an'ny firenena izay honenanay kehitriny de frantsa itoetrete fiatananao ka hiatananay araka mitenao mivavaka aminao zay ho an'io Madagasikara mba ho tahinao miezaka tsara rehetra ho amin'ny fampanosoana ho amin'ny fandriam-pahalema ho amin'ny fampatsakanan-drano sy ary miatanany vahoaka mivavaka aminao zay ho andronanay fahasoava ataoko mahay makasika ataoko mahay mizara miafa ary tehiry manateko ny fifahinao zaho sy zay rehetra fantako fa masomisa mbatamo misy ampianakaviana ny fiangonana dia apetraka eo ampilatananao amin'ny alalan'ilay fanandresy ho anay ary mampanisy anay isanandro isanandro dia Jesu Kristy misaotra anay amen bebe
ahitana antsika ho tonga daholo izay tsy anaty commission ty irotsaka hoe mba ny anjara politika dia tonga ava fiarana fazava-lehibe zany ka zay zany ilay antsika taniova kely toerana tsy dia lavitra rehefa toeraberenia tafatsika izy ary manantena antsika fa ho tonga maro hiary isan'andro zany fa mila fotoana malalatsika ifampiresana sy ifanaovana fanenana ka dia manantena antsika rehetra ho avy amin'izany fotoana izany sotra mamarana fotoana fikariana maro antsika mahafantatra fa misy ny fiaonana ara-panatanjahantena izay amin'ny malagasy rehetra amin'ity andro ity sy ny andro maromaro ary izany fiaonana ara-panatanjahantena izany dia mila fanazarantena misy afatr'Andriamanitra nefa ho antsika mba tsiarotsiarosika hoe matiantoka tsy afaka ao amin'izany fa au contraire nahazo tombony azy ka dia ara-mitsangana isika reny afaka andray ny sondrano ary aorena ny sondrano dia mifandray tanana isika mihira ny fanampy fahenina amin'ny tontolo zao no afaka amintsika azy indrindra fa isika vo niombona tamin'ny tena sy ny rano tompo mampiasa ny tenanao amin'ny manaraka n'Andriamanitra fa masoteny ihany ny fampiasana ny tena amin'Andriamanitra io fa ny tampanaraka n'Andriamanitra ny mahasoa amin'ny zavatra rehetra ka manana ny teny fikasana na ny fiainana etriny sy ny hoavy mahatoky zany zao teny izao ka tokony ekena amin'ny fankasitrahana rehetra. O aminareo